Fanabeazana. Io indray no aroso ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana F2 anio. Ifantoka bebe kokoa amin'ny tsara ho fantatry ny rehetra mahakasika ny fitaizana ny zanantsika ny an-tsekoly ny votoatin'ny fandalinana. Raha resaka fanabeazana tokoa mantsy ny tsendrina dia tena andro lehibe miantoka ny hoavin'ny firenentsika ny fampianarana any an-tsekoly. Manazava Andriamatoa Andrianjanoma amin'ny riny talen'ny sekoly tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Ampianajana ianao raha toka ny ao an-tsainao ny atafita ny zanaka izay naterako eo dia manaiky avy hatrany ao an-tsaina ianao fa tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy izay. Tsy azaka izahana ny fanabeazana, tsy azo atao anjolofo. Ianao ray aman-dreny aloha voalohany indrindra no mifidy ny sekoly anaran'ny zanakao. Sekolim-pinoana ve? Sekolim-panjakana ve? Sa sekoly tsy miankina? Ianao no mifidy io. Ho anay manokana izay mandraikitra ny sekoly tsy miankina dia mbola manana safidy maro ianao. Ao ny sekoly tsy miankina izay nifidy ny teny frantsay ho tiany ampianarana, ao ny sekoly tsy miankina izay nifidy ny teny malagasy, ao ny fidy ny teny anglisy, ao ny mampiavaka na teny malagasy na teny frantsay na teny anglisy. Fa ny mampiavaka ny sekoly tsy miankina dia nisy ihany koa ilay tsy maintsy ho efain'ny ray aman-dreny. Saram-pianarana andresahako. Miankina amin'ny fahefa-mividinao sy ny fahefahanao manao no ahafahanao ihany koa mifidy sekoly. Ny torolalana apetraka dia ny hoe izay fantatrao fa ho vitanao sy ny fanandrika amin'izay tanjona kindrainao ho an'ny zanakao fidiana. Any amin'ny sekolim-pinoana dia miaraka amin'ny finoana izay. Sekoly tsy miankina amin'ny ankapobeny dia laika fa kosa tsy manao tsinotsinona ny mpahary amin'ny ankapobeny. Eo zany no torolalana tsotsotra. Ny tena tsy fidiny, ataoko hoe tena tsy fidiny, azonao ialana raha tahinika hoe nahatra azo affectation ohatra na nahazo fifindram-monina tsy nampozina dia izay vao tokony mba hifindra sekoly ny zanakao. Ny antony dia tsotra. Raha isaky ny taom-pianarana ny ova sekoly ny zanakao dia na izy aza ho sahirana. Zao mantsy, na dia manome aza ny fanjakana malagasy, ny torolalana sy ny rafim-pampianarana ary ny votoantom-pampianarana isaky ny kilasy, ny fomba ento mampianatra sy ento mampita kosa, ary ny mahasamy hafa ny sisy an-tsekoly dia miova arak'izay ihany koa. Noho izany dia ho sarotra ho an'ilay zanakao isaky ny miova taom-pianarana na miova sekoly ny anao indray ilay antsoina hoe adaptation. Namana vaovao, na ny sekoly vaovao, ny olona manodidina azy vaovao, aminy avokoa ireo rehetra ireo mitambatra akoatra ny fampianarana izay tsy maintsy ho atrehiny dia hiteraka avy hatrany ao amin'ny farafahakeliny sakana ary mety hampalaina azy mihitsy aza. Ny andrasantsika nefa dia vokatra tsara, vokatra mahomby. Matoa no mampianajana ka dia manantena vokatra. Izay no torolalana tsotsotra angamba ny azoko apetraka amin'ny hoe sekoly tohinina. Miankina amin'ny taonan'ny mpianatra ny tiako atsidika dia mpanomboana dia no hoe tahaka ny sakafo, ny sakafom-batana zany, ny sakafon-tsaina. Ianao reny niteraka raha anome sakafo ny zanakao mbola latsaky ny enim-bolana dia hoy ny dokotera hoe nondreny ihany aloha. Aorianan'izay vao misy fanampin-tsakafo dia mitohy hatrany. Ohatry koa ny teny-tsekoly. Raha mbola ny amin'ny akanjaza ny zanakao dia ny fantaram-pianaranao fanaraka amin'ny akanjaza misahaza azy. Ohatry koa ny any amin'ny primaire na ny ambaratonga fototra voalohany na faharoa etc. Tsy mbola nisy renim-pianakaviana angamba ny dia hoe dia tonga dia raha fitodisiana koa nomeko amin'ity zanako ity fa tiako hitombo aingana izy. Ny zava-misy nefa ny mazana ary tsy indray mandeha na indroa dia maika ny ray aman-dreny ny atafitan'izany any angaha
ka manome manery mihitsy azy ny mpanabe anome sakafo-tsaina mihoatra n'izay tokony sahaza azy ampadingany klasina ny zanako ataovy erelo ny zanako de ohatry itsy de ohatry roa manaiky samy dimy zanaka isika kanefa kosa rehefa tsy mahasoa azy de aokare mba ho atsaniny ny antony de tsotra avekotra ny resaka sakafo ihany izy io ny sakafo kely omena ny zaza zao zany izy be loatra de maninona zay mihitsy maimborezatra izy ary ny fisehoan'ny maimborezatra ara-tsaina toy izao amin'ny voalohany manao fifangaroana manao confusion izy zavatra andresahana taminy a ampifangarongarona eo de tezitra ianao tsy zany io fa izao areo kanefa fa raha tena mpianatra tsika raha tena hitarika ny ankizy tsy amin'ny alalan'ny ketriketrona sy bedibedy sy ny fampirongorona de vita ilay fifampifangaroana lasa misy zavatra dimy manao trou de mémoire raha mbola mitoy ka mbola iveritsika fa hoe tsy mety zany tsy ampy angamba le fampianarana any ampianarana fa aloha izy ampanaovina akory mariako eto de ty mandritra ny tao ampianarana natao ianarana fa tsy azakazaka raha hitosika ao anatin'ny volana ray na roa mialohan'ny fanadinana de anaovana akory etsy sy roa fa hoe sao de mba izay aza fitana ny zanakao ary aza mamita tena ianao ny olana masy de ity rehefa tonga reny fotoana reny anao fanadinana ny ankizy de terena hoe tsy maintsy hoainy ty na izao na itsy na iroa amin'ny fomba rehetrarehetra avy ny taona telo efatra dimy aorina manomboka manao refus ny ankizy manomboka miala izy zavatra meno aminy jereny fotsiny de kaky efa natao zao nge zao taona ange zazy io de efa afaka fanadinana CPE zao taona ange de efa navita PPC nitifitra an'izao anao hoe titifirina misy zavatra inatifirina anao ary ambety teniko mihitsy amin'ny ray aman-dreny de no hoe tsy baka ny tanjona ho anay mpamola volany ankizy sehatry ny fanabeazana fototra ambaka tonga voalohany sy faharoa fototra ambaka tonga voalohany fototra sy faharoa fototra zany hoe préscolaire primaire secondaire premier cycle et secondaire second cycle tsy manomana ankizy anala-baky zay satria tsy baka ny tanjona fa manomana ny olona hiatrika ny hoaviny manomana ny ankizy hiatrika ny hoaviny andray tanàna ny hoaviny zay nandraikitry ny sekoly fanabeazana ara-bata ara-tsaina ara-piarahamonina mandeha miandalana ny fanabeazana fa tsy rotorotoana ary na fampianarana aza zavatra iray de amatona no maro mihitsy ny fametrahany zany andray ohatra mivantana angambany aho am'leo fanokafana vavady-tsainy diminy ankizy izy no mahita ny tsiro mamy mangidy matsatso matsapoka etc izy no mahita ny loko izy no mahatsapa amin'ny tanany lavalava boribory mifisaka izy no maheno feo migoboka feo maranitra feo kentsona sy ny sisa ny orono no maheno fofona manitra otrany efa afisa fofona zany intsy ana ataony tady zany intsy ana ataony eny zany zay a izy no mahita an'izay fa fitarihana ary reo fanokafana vavady-tsainy diminy ankizy ireo no miantoka manontolo ny fanabeazana hoavina ampety teniko mandrakrivany hoe l'université commence en classe préscolaire primaire et secondaire tsy misy avy hatrany de fampianarana médecine hoe hianatra dokotera anao na hianatra ingénieur anao fa tsy maintsy manomboka ny amin'ny akanjaza raha tiana sokafana vavady-tsainy diminy ankizy aveo mandalo primaire aveo mandalo secondaire mandeha miandalana io tsy azaka izahany io tsy anao ny kote hoe anao zao de classe zao de en préscolaire misy toto peut-être de peut-être section de efa taona za préscolaire ihany de dimy taona aloha izy CP1 CP2 CE CM1 CM2 dimy taona aloha izy CM1 afaka mitifitra manao CP8 izy mba mitifitra mba manandrana izy izy ange tsy maninona 4e mampanaovana PPC de enao mikotokoto eny amby folo taona ave fanao baka angabaka ny tanjona orina ny baka le ankizy sahirana na ny fileridilana ka tsy fatany tsony dina mahatonga lay vazivazy hoe
anao tourisme any amin'ny université miova filière natao raha satria tsy fantatra noho zany le fanokafana vavahady-tsainy diminy ankizy tena ilaina ary fototra io de mianatra de miaino tadidy ary mampiatra miaino fanazavana mpampianatra de tadidy zany manao ny exercice d'application na ny fampiarana ny lesona mianatra ny lesona any an-trano hainy lesona ataony etomody dia miverina ny ampianarana saraina ny etomody tokony avita daholo ny rehetra hita eo aiza misy lesoka tokony arena mpampianatra mahita zay araky ny fanomanandesona zay nataony de mahita eo hoe tokony averiny ty lesony ty na efa mety ty lesony ty vitsy zay fampiarana mandeha am'izay ny fanadinana zay natao hoe mianatra teniko mandrakariva amin'ny mpianatra teny hoe la révision se fait durant toute l'année scolaire mandritry ny taona no amerenana fa tsy hoe vity ty lesony ty de mitsanony ao ary indrindra fa ity il y a pas de révision sans vision rehefa tsy nanao vision ianao aza mametaka ray aman-dreny za mba namanao révision fa ny révision aorina ny vision de niteniko teo miaino tadidy mampiatra raha misy dingana tsy voarako reo de misy lesy koa zany tokony arenina izay firindra zay tokony fantatry indray aman-dreny zany de hitany hoe araky le teneniko teo inona moa zany ny votoatam-pianarana ny lesona nataonao tany am-pianarana de mijery anao ay ohatr' zao mba miverina koa ny tadidy tsy anjaranao tsony mampianatra azy anjara sekoly zany fa mijery kosa ianao hoe nanahoana le izy raha tena hitanao fa misy fahasiaranana izy tsy mbola nisy sekoly nandahantsy andray indray aman-dreny fomba fiteniny mandrakariva mivoa mandrakarivo anao ray aman-dreny ny vavadiny sekoly tena manana olana zany ako amin'ny etsina eo de eo atsika miara mijery hoe inona ny vahaolana tokony atrehana raha izay no fanazavana kapobeny manodidina ny fifandraisana andraikitry ny ray aman-dreny sy ny mpanabe any an-tsekoly de inona kosa ireo zay tena tsara ho tsindrina manokana ny amaolombelona tsy raharay de samy manana ny toetrany tsiraray olona be deabe izy be deabe no miaraka ao samy manana ny toetrandreo ary na zanaka ohatrana ao tsy mitovy fa samy manana ny toetrany samy manana ny maizy azy ny sokany tsy mitovy am'zandrany ny latsy hitovy amin'ny vavy matsapa zany ianareo reo rehetrarehetra koa nefa mitambatra ho aty-tsekoly no zany tsy maintsy jerevana zay mahamaritra iraisana ny olona tena mpitranga aloha de eo amin'le ray aman-dreny le manenjika ny fidiram-bola zany de tsy mijery ny zanany mihitsy de tsy maintsy misy banga be ny fiainany zaza iny tsy maintsy hoe misy zavatra adinao misy soni adinao raha ohatra zao hoe misy circulaire alefanay misy soni adinao misy cahier adinao misy betsaka ary tsy vita an'izay fa le ankizy zany a rehefa tsy voaraka indray aman-dreniny de eo ny télé sy ny telefona zay misarika andry zareo de eo zahay de lasa ohatrany hoe variana amin'iny le ankizy de be da be ny zavatra tsy vita azadino ary ray aman-dreny fa ny zanantsika no any an-tsekoly fa isika ihany koa de tena tsy tompotrano miono amin'izay rehetra mitranga na atao any tena zava-dehibe ho an'izy ireo tokoa mantsy ny fanotrona antsika malay-panahy foana indrindra ny aty amin'ny sekoly ambaratonga fototra resako am'izany préscolaire primaire secondaire mihevitra hoe ny ray aman-dreny a dia tsy eo anilany ina ny antony misy fotoana ialana ray aman-dreny mandray ohatra fotsiny a fetiny krismasy ny any amindray aman-dreny préscolaire ny tena mazoto fa manomboka primaire de efa manomboka malaindaina andray aman-dreny sasany amin'ny secondaire moa de zara fa mahita ray aman-dreny ianao tonga manatrika an'izany nefa amin'ny fotoana iny izarana bulletin ny bulletin eka vokatry ny asa nataony zanakao nandritry ny telo volany miolanjana zay hotrony izy indrindra ny famarana natao an-tsekoly hotrony izy fa zavela angasiasy
fa raha neo ray aman-dreny azy tsy hitanefa izy nahazo larana voalohany fa aloha fa telo dimy voalohany na inona fahafika na fahafika larana mila porisihana ny mpianatra am'izay vitany de anao tsy ho angilany de indrisy fa matsiaro ire izy anankiray koa zay no ataoko foana hoe ny université de manomboka aty amin'ny préscolaire sy ny primaire no secondaire misy activité vitsivitsy zay ataony mpianatra mandray ohatra ny sekoly sy tantanako dia manao tsokonina rehefa mois de juin de efa projet de classe io zavatra io de efa ao am-pianarana efa mifanarana ianao mitondra ohatra ianao mitondra vary ianao mitondra laoka tahaka zao izy ohatra efa na cotisation natao na zavatra ohatrohatran'izany de efa mipetraka le izy efa mipetraka fa fantatra de meloha eny fivoriandray aman-dray mpianatra vao manomboka ny taona hoe iso io zavatra io tonga ny fotoana tsy tao dadanay sy mamanay tsy manao an'izany ho zay fa ny fiatraikany zay am'le mpianatra any fiatraikany zay amy zanakao hoe ndraiky lasy tao fa izy ny tsy tao ianao fe mitaizany zanakao hiala ny fiarahamonina sa mitaizany zanakao hiaraka amin'ny fiarahamonina zay le izy ka raha ohatra ka fitiavana ty hisongadina hiala amin'ny fiarahamonina fa zay mahavita an'izao tsy any amin'ny sekoly no tokony hianatra ny zanaka satria ny sekoly dia socialisation marina fa olombelona toy ny rehetra ny mpampianatra ary tsy misy ny tonga lafatra ko izany indrindra no ilana ny fifanankalozan-kevitra satria na izy ireo koa aza dia tena mianatra isan'andro tsy akojanona raha ity fanabeazany ity no resahiny ka ny atao ny mpampianatra voalohany zany dia zay itiavan'le mpianatra an'ilay taranja indraindray mety mitranga hoe manana personnalité be loatra le mpampianatra dia ohatra hoe rakoto zao le mpampianatra de rehefa voaka aveo le ankizy de rakoto be deaibe rakoto kely be deaibe kanefa ny tena tokony izy de zao anjara mpampianatra manome any mpianatra ny élément rehetrarehetra ilaina mba ahafahan'ilay mpianatra rehefa lehibe zany rehefa tonga amin'ny maha-olona azy izy anana lay personnalité anazy itsika le olona tsy mandry saina tsy manaiko azy fa ndraindray vazovazoko ny hoe ny rehetra efa tapimandro sy matoro miesona isika mbola miaro tonga amin'ny fanomanandesona tsy mora ny asantsika tsy mora tsika mpampianatra mpikaroka mpanetana mpanabe zay vao mpizara fahalalana tsy morana ndraiky tsika miaraba tsika rehetra misaotra mahakahery fa asa masina ny asantsika mitaoko hoe tsara indrindra de le isiny le complicité am'ilay mpianatra sy mpampianatra complicité tsy makany ratsy akory zany fa rehefa misy zavatra mitrany oay amse tsoatran'izao tokoa ohatran'le anina iny ohatran'izao ny fandehan'le zavatra iny indrindrindrindra hoe misy tanga miseho any amin'ny eo fiarahamonina dia fanakaloevitra le mpianatra sy mpampianatra rehefa tonga am'izay le hoe fifandraisana ampovo zay ho famehezana izay rehetra izay dia indro afatra kely nefa mahafonja ho antsika ray aman-dreny sy mpampianatra ny fandraisana amindray aman-dreny moa ty fandaran'ity dia mba mampita andray aman-dreny hoe aza mihavanina reny mpampianatra marina fa amin'ny fitetavana asa ndrendray isika mahita ary alam-panamitsy hoe fa karazan'olona inona moa zany mampianatra fa fara asa masy te fampianaran'ity ho an'ny hafa ndrendray mandeha ny tolotra asa dia milahatra amin'ny olona te efatsy ny mpampianatra dia olona voafidy ary nalokatena ireo le olona tsy mandry saina hitako zany hoe mpampianatra nanana mpianatra raiky lasy telopolo rainy tsy afaka CEP mafy am'zany hoe inona anankiray tsy afaka inona reny ataoko fa inona ny tsy napafaka nisisisa fa hitako zany fifalian'ny mpampianatra zany hoe afaka baka taolo ny mpianatra mifanena amin'ny any an-dalana ohatra ndre mitsikitsiky taolo ny olona retraretra ohatran'le izy le fifaliana anaty zay tsika mpampianatra manana an'izay